raha misy ny azo atao dia aleo mividy tanimbary. Ny vary mantsy no foto-tsakafontsika malagasy dia amin'izay mba laoka sisany dia davina. Ny 80 isan-jato ny mponina eto Madagasikara dia tantsaha avokoa. Mampirisika ny tanora malagasy rehetra mba somary irona any amin'ny resaka fiompiana sy ny fambolena satria anisan'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa izany. Nahoana hoy ianareo rehefa mividy tanimbary tahaka izao dia maro ny tantsaha olona miasa mahazo vola, mahazo fivelomana vokatra izay. Ao anatin'izay nefa ianao ihany koa tsy matiantoka satria dia ny vokatra ambolena sahala amin'izao dia ho anao ihany ilay izy. Izao tazantsika izao antsary rehetrarehetra izao dia anisan'ny investissement vao tamin'ity taon'ity mihitsy nanomboka anazy. Dia ohatrany hoe anaitra ny tanora hoe raha misy ny vola, raha misy ny azo atao anisan'ny investissement tsara indrindra ny mividy tanimbary. Isika rehetrarehetra izao dia samy manana ambanivohitra daholo, any misy antsika tsirairay avy ihany. Samy mba mitododo kely makany any ambanivohitra misy azy satria dia sady fiarovana ny tontolo iainana ilay izy no raha samy mamokatra daholo tsika dia misy matoky tombokilasy tombovavy fa tsy misy izany fanafarana vidim-barizary. Ary anisan'ny ezaka ataon'ny filohan'ny repoblika moa no hoe omena tany ny malagasy mba ahafahany mamboly sy manao ny fiompiana zany. Dia izao zavatra izao zany mba tiako ampirisihan'ny ny tanora izao tanimbary tazantsika izao marina fa hoe kelikely mbola misy manana be dia be any amin'ny hektara, misy tena tsy taka-basy mihitsy fa atombohy amin'izay kely ananana fotsiny. Efa hitana amin'ny fiainana andavanandro be na dia hoe loaka fotsiny aza sisany dia davina fa ny vary zany efa mba misy. Somary nampatahotra kely ny taopambolena tamin'ity taon'ity hoe nanahoana ny orina sy ny sisa fa isaorana an'Andriamanitra fa maniry tsara ny vary mikarakara tsara ny tantsaha sy ny mpanetsa sy mikirakira rehetrarehetra dia mino matoky fa engane ny mpamboly rehetrarehetra indrindra fa ny fambolem-bary izay mahakasika ny fiompiana rehetrarehetra mba tsy ho kivikivy satria ianareo no mamelona ny sehatra rehetrarehetra mihitsy raha tsisy ny tantsaha dia inona ary no hoantsika eto hihinana paty ve dia hihinana sardine fa dia ny vary ny foto-tsakafo ny vary Andriamanitra. Ary izao zavatra tazantsika izao dia manam-pirofo tena henjana vao tonga eo amboli ilay vary zany aza manarinary vary zany izay sahaza sy lany ihany andrahoana sy hohanina fa ny vary endriky ny fanambinana sy ny fitahian'Andriamanitra miditra ao anatin'ny tokantrano sy ny fiainantsika rehetrarehetra. Ka dia ho ela velona ny tantsaha malagasy ho ela velona ny tambanivohitra rehetra satria ianareo isika no mamelona mimponina andrenivohitra rehetra ary isaorana feno ny fitondram-panjakana manosika ary mitododoa manampy ny tantsaha ankehitriny. Ka dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino an'izao video izao tompokilasy tompovavy.